izay ny amin'ny vaovao iny fa nofaranana omaly teny amin'ny tombotsolika teny Iavolo ny fifananana Shell Extra Challenge etsika zay no karakarini ny Vivo Energie irazana Mahena Serge no tompondalaka ho Antananarivo tamin'izany fifananana izany fa ny didina indrindra zay tateriny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Irazana Mahena Serge tompondaka ho Antananarivo tamin'ilay fifananana Shell Extra Challenge zay nikarakarany Vivo Energie natao teny amin'ny tombotsolika eny Iavolo ny famaranana omaly. Fantatra nandritra ny fotoana fa nahatratra roa faingodroa amin'ny 50 litatra ny solika lany tao anatin'ny alavilan-dalana amrefy 7 kilometatra teny amin'iny bypass iny. Teny manaja ny autre usager de la route. Zany eo zany ny mpandeha tongotra indrindra zany amin'ny epitarabe, ny bisikileta, ao koa ny tenarany moto, ny zavatra rehetrarehetra. Dia zay zany manana ny règle anay hoe zay na miroule eto amin'ny ville zany ao amin'ny 50 km à l'heure amin'ny ville, na ohatran'ny miala amin'ny ville eo amin'ny 80 km à l'heure. Solika maimaimpona mandritry ny herintaona io ny loka azon'ny Serge no izy tompondaka tamin'ity fananana fitotsiana solika izay nitotsaina teto Antananarivo ity. No mariam-pikarakara fa nisy ihany ny vehivavy iray nahavita fitotsiana tsara indrindra dia aotra faingo 420 litatra zany saingy tsy nahavita namerina izay intsony izy nandritra nisy lalao Antsasadalana. Amin'ny alahady enina Aogositra ho avy izao ny famaranana lehibe ho an'ireo mpandresy avy amin'ny tanan-dehibe telo dia Tomasina, Antsirabe ary Antananarivo nisy nity lalao fananana amin'ny tsitsolika ity ka fiara Suzuki Jimny vaovao no loka goavana. Dia iny fanedidina koa toko lasy tokovao no manakatona ny fampahalalam-baotsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isaorany sika tany tokatrano tany naritra anjery hatramin'ny farany. Manome fotoanareo ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.